Faletrany zay miso tokatrantsika tsirairay avy izay manaraka ny fandaharana ara-marseo eto amin'ny televisiona malagasy. Ho amin'ny fanatsarana trano no hitondranay ny vaovao anareo fa ny fandaharana ara-marseo dia arahanareo isaky ny zoma hariva indray amin'ny ora toy izao zany eto amin'ny televisiona malagasy hatrany, dia ny famerenana ny sabotsy amin'ny 12 ora latsaka fefany atoandro dia azadino zay. Ny fandaharana ara-marseo dia arak'izay ara-marseo azy zay dia misy karazana ara maromaro ho hitantsika eto amin'ity fandaharana ity, zany hoe na mpanao asa tanana ianao, na mpanakanto ianao, na mpanao hosodoko ianao, ninona ara zay sehatra misy anao zany dia afaka mivahiny eto amin'ny fandaharana ara-marseo. Ny amin'ity anio tia ny fimpimano vahintsika andeha isika hiresadresaka amelabelatra misimisy kokoa miaraka amin'izay fimpima izay. Iresaka misimisy kokoa mahakasika ny kabary sika anio atao anatin'ny fandaharana ara-marseo mazava ho azy fa ny filohan'ny fimpima maneran-tany indray zany no vahintsika tsy izy akory zay fa Ramatoa Anitra Andriambovonjy miarabanao Ramatoa Filoha Tongasoa indray atao anatin'ny fandaharana ara-marseo. Miarabanao Sylvia, miaraba ihany koa ny mpanaraka ny fandaharantsika mahakasika izany kabary izany. Nankalaza ny 520 taona nareo tao anatiny ny farana tamin'ity taona 2024 ity moa zany izay Ramatoa Filoha nanahoana sy nanahoana aloha ny akony izay 520 taona izay inona indray ny hetsika manaraka, inona ny vaovao amin'ny fimpimao indray. 520 taona tokoa ny tantara tsy fanadino. Tamin'ny 27 Jona lasa teo zany no namaranana tamin'ny fomba manetriketrika izany 520 taona fimpima izany ny tapakandro maraina moa tao amin'ny lapan'ny Akademia Malagasy, ny hariva kosa dia ny alin'ny pikabary natao tao amin'ny Carleton anandratana hatrany ny teny malagasy amin'ny alalan'ny kabary moa izany rehetra izany ka dia teny malagasy zany no mifaneraserana, teny malagasy na ny hira rehetra noenona tao anatin'izany ary nanehoana ihany koa ny kolotsaina mampiavaka ny isa-paritra satria tsy adonoina fa nisy ny fifaninanana kabary natao tamin'iny fiaraha-miasa niaraka tamin'ny CNPC mahakasika ny zon'olombelona dia tonga teto Antananarivo avokoa ireo solotena isa-paritany. Zay ny amin'iny mahakasika ny fianarana kosa indray Ramatoa Filoha ao anatina vanim-potoana famaranana ny taom-pianarana antsika amin'izao fotoana izao aiza ho aiza indray ny amin'izay raha ho an'ny fimpima manokana. Ho an'ny fimpima moa zany maro ireo tetikasa fa anisan'indray anatrarana ny tanjona ny vina dia ny fampianarana. Mpianatra manodidina ny 500 isan-taona no ampianaran'ny fimpima amin'ny faritra maro manerana ny nosy na ny ampitan-dranomasina moa zany amin'ireo toeram-pianarana izay efa 200 latsaka kely ankehitriny miara-miasa amin'ny fimpima, mety hoe eny amin'ny fikambanana samihafa, fiangonana, fianarana na eny anivon'ny commune ohatra dia misy an'izay fampianarana izay. Fa ny fanadinana iombonana kosa zany dia iarahana samy mampianatra zany ireo toeram-pianarana ireo fa rehefa tonga ny famaranana ny taom-pianarana dia misy ny antsoina hoe fanadinana iombonana izay ataon'ny isa-paritany ary izay avy aty anivon'ny Foibe no manolotra ny mari-pahaizana iombonana arak'izay. Efa misy fandaharam-pianarana matotra zany misy atrik'asa fanao moa isan-taona dia efa amin'iny fotoana iny zany mifantatra hoe inona indray ny amin'ity taona ity dia izay no mahatonga an'ilay hoe iombonana avy eo ny fanadinana zany ka maromaro ihany ny mpianatra efa navoaka tamin'ity taona ity, ny tany Tomas na ny tany Mahajanga ho avy koa ny eto Antananarivo izao 13,500 ny 10 Aogositra. Ia, rehefa vita ary izay hoe famoahana ny mpianatra izay inona avy indray ireo dingana andalovan'ireo mpianatra avy mivoaka ireo samy mijanona hatreo ny sehatra izay hoe mampikabary azy izay. Ny mpianatra aloha rehefa vita zany ny fanadinana ka afaka soamantsara izy dia tsy hoe avy dia hoe pikabary avy hatrany izy fa
mbola eo indray zany izy ny amin'ny dingana manaraka hoe misy toky omeny dia raisinay eo anivony fikambanan'ny mpikabary malagasy izy rehefa nahazo an'izay mari-pahaizana izay ary mbola misy moa zany ny atao hoe fizahan-toetra mandritry ny herintaona rehefa vita zay zay vao misarotra lamba iombonana eo anivony fipima fa ny fianarana ihany koa tsy vitan'ny herintaona fa mpiofana zany izy mianatra herintaona dia zay izy le mahazo mari-pahaizana dia mbola misy indray ny atao hoe takalo voalohany analamana vava vita ny takalo voalohany mbola afaka manao koa izy hoe takalo faharoa iresahana fanakalozana maro momba ny fomba tany samihafa dia misy ihany koa ny antsoina hoe mpandalina izay erahanay amin'ireo atao hoe mpampianatra mpikaroka eo ihany koa ireo nivony mpikabary akademisiana amin'izay resaka sehitry ny fandalinana izay iny ary dia aloha raha antsika kely ny santionany amin'ity hetsika ny ataondry zareo ateo anivon'ny fimpima-ty tany Mahajanga izy ity famoahana mpianatra fandraisana an'ireo mpikambana vaovao ary ihany koa ny fanasalorana lamba ho azy ireo andao ary rahantsika izay tsy ndimotomoto koa tokony no atovavana malaky fa niary rano taky ianzana minjany tsy miazakazaka raha teo tonga aloha fa ny mahay mamindry ka ny voalohany teny avy dia manao azafady raha tonga mijoreko ny tena ankehitriny manao azafady koa aho satria tsy denga tena tany mengely aho koa ka anelo an-trany an-damosina ny vava mahatafita sa nefa ny tena tsy ampy atao ny vava fa no penime dia mampitraka fa raha tsy nomena kosa dia mampitahotra Fiatra terra Tsitapo, niareka manali fiatra. Oela velona ne Madagasikara sy teny malagasy. Oela velona ne fikabary malagasy. Fikabary malagasy manontolo no anasanuranao ity lamba ity ary anambaranay fa mpikambana raikitra ianao manomboka izao. Satria madivadiva ifarana sady ny fiarahantsika raha matofilo manahoana sy manahoana indray ny fandaram-potoana ny hetsika manaraka izay efa homakomaninareo fimpima. Any Toliara indray zany no fotoanantsika ny 13 ka hatramin'ny 17 ny volana aogositra ho avy izao. Herinandro mikabary fanaon'ny fimpima isan-taona izy ity ary mitety ny faritra maro eto Madagasikara toy ny tany Antsiranana tamin'ny herintaona ka ao Toliara izy amin'ity fotoana ity misy ny lanonana manetriketrika fanokafana izany ny 13 aogositra ao amin'ny lapan'ny faritra zany no tanterahana ary avy eo moa ao amin'ny CNFP isy ny herinandro mikabary fifanakalozana ny kolontsaina mampiavaka ny isa-paritra fiofanana samihafa ary indrindra anisan'ny zava-dehibe amin'io ny fivorian'ireo antsoina hoe anteny mera foibe na ny filoha rehetra eo anivon'ny fimpima
sy ireo mpanolontsaina voafidy isaparitra mahatratratra any amin'ny 100 any zany ireo olom-boafidy ireo ary ireo no anapaka ny tetikasan'ny fipima amin'ny taona 20 sy 2000 fa ankoatran'izay zava-dehibe ihany koa ny fiofanana eo anivon'ireo fiadidin-draharaha isan-tsokajany ireo tompon'andraikitra rehetra izany ny fampianarana ihany koa satria isy ny atrikasan'ny fampianarana ny fiofanan'ny mpampianatra fifanakalozana traikefa ao anatin'izany dia anasana ny rehetra ihany koa zany amin'ireo seokanto isaparitra satria misy fotoana natokana ho an'izany anasana ny mpikabary rehetra manerana ny nosy io ary anasana ihany koa ny olona rehetra izay liana mikabary. Ia, isaorana feno ianao raha matofilo ny vahiny teto amin'ny fandaharana Aramarseo dia maniry ihany koa zay raha maniry hatrany ny fahombiazana hatrany ho an'izany fimpima zany teny famaranana sy hoentinao amitinana amin'izay resaka voalaza teto izay ary. Eny ary tompoko lasy tompoko vavy manantitra ny fisaorana antsika rehetra naharitra ny aino izay fandaharana izay ary hoy izay hoe tsy vitanay samy rehery ity kabary ity fa mila antsika rehetra manao tanana miara-mandray soroka miara-milanja tongotra miara-mamindra anandratantsika avo ny soatoavina malagasy ka naizanay za faritra misy anao manerana ny nosy dia aza misalasala manatona ny fipima izay akaiky anao amin'ny fampianarana kabary na amin'ny firotsahana ompikambana mba anatevin-daharana amin'izany fampandrosoana ny soatoavina malagasy izany ary indrindra ho an'ny firenentsika. Izay ara masaka azona roso antenaina fa dia nahafapony tsirairay avy tany tokantrano tany ny vahiny ny vaovao nentin'ny vahiny dia ho amin'ny herin'ny anito izao indray eto amin'ny télévision malagasy hatrany isaorana be dehibe tsika rehetrarehetra tany tokantrano tany ny jery ny fandaharana hatramin'ny farany dia isaorana ihany koa ny mpiara-miasa rehetra ny teknisiana nampitany sary sy ny feo tany tokantranontsika ny haiaingo etsy andavamamba noho ny karakara ny taovolo sy ny tarehinay mandrapiresaka mandra-piona indray.